Salut les amis, miarahaba anareo ndray tonga eto amin'ity fandarana kely izay rahako aminareo ity androany dia nahita zavatra voanitr'onga izay hitanareo eo amin'ny écran eo ao anatin'ity fandarana radio RFM 2A TV ity na ao anatin'ny blog radio RFM 2A TV na ao anatin'ny hoe te afatatrao sady mandeha amin'ny YouTube izy ity no mandeha ihany koa ao anatin'ny RFM 2A TV 100% adventiste ary ny page koa manokana mitondra zany hoe avia zoo. OK. Angambonareo mety taitra ihany koa hoe ahoana ny fomba navitan'ny ChatGPT zavatra ohatran'izao ao anatin'ny gazety rehetrarehetra izy amin'izao fotoana zao ary malaza be mihitsy satria zay zany voisany zavatra efa mipoitra tamin'ny mois de mai tamin'ny mois d'avril tany lay suicide fa tamin'ny mois d'avril mois de juin tany lay suicide de izay izy voatonga eny amin'ny parquet atsena ny parquet fa any amin'ny ina filazanty procureur de la République any États-Unis sy ny karazana rehetra kahana olona be da be le izy kahana olona be da be mois de décembre izy vao mivoaka mois de décembre mois de novembre teo presque 6 mois 7 mois zay le izy vao tonga zay no asitsika resaka androany tadio fa efa niresadresaka momba an'io iza moa ny anaran'izy ity i Doc Bachelor hoe mila mitandrina tsara rehefa mampiasa ny atao hoe agent IA tsy agent IA mantsy agent IA hafa mihitsy ny agent IA ao anatin'ny VPN sy ny hafa fa izy de chatbot resahana ary zavatra mampalahelo efa niteneny mihitsy hoe mila mitandrina satria efa tafiditra ao anatin'io mihitsy ny satana amin'izao fotoana zao ohatra n'Andriamanitra ihany koa efa tafiditra efa raha vao miditra vao misy eritrea mivoaka amin'ny Facebook de efa miasa koa Andriamanitra ao anatin'izany ohatran'izany koa ny ao anatin'ny IA tsy azo lavina zany satria betsaka no manao betsaka ho no manao cérémonie sy ny karazany ao anatin'ny ChatGPT, Gemini, Copilot zany hoe Copilot amin'izy mifandray amin'ny ChatGPT amin'ny associé amin'ny ChatGPT no mahatonga anazy ahafahanao mampiasa ChatGPT complet ao anatin'ny Copilot raha ohatra anao ka manana compte 360 manao boky momba an'izy ity sy ny arnaky amin'izao fotoana zao de nahita an'ity ndray de mety miova ndray zany ny boky amin'izay fotoana zay satria zaho le anisan'le miaro ny IA na ny intelligence artificielle amin'izao fotoana zao rehefa nahita an'izy ity de nanontany anazy nametraka question anazy ako nametraka question an ChatGPT de nivaliny. OK. De nametraka question koa amin'ireo anankiroa zay matanjaka be fampiasainy ny orinasa rehetrarehetra amin'izao fotoana zao aza mieritreritrareo hoe vita ChatGPT vita any satria ireo anankitelo reo nitombohan'izy io de ChatGPT ny voalohany indrindra de Google Gemini na hoe Midjourney zay vao nisy an'ny Claude zany hoe Claude sy ChatGPT de olona associé no nisaraka ny anankiray satria nisy ny projet hoe ao anatin'ny boky zany fa mitantara anazy aminareo fotsiny misy ny projet hoe ChatGPT mandeha loatra hatrany amin'ny ohatrany mandeha commercial loatra miaraka amin'ny Microsoft de niala ny associé na tonga ny Claude ny existe zay mitazona ny anazy hatramin'izao nanontany an'izy telo lahako tadio tsara ohatra nareo ka hijerijery momba ny zavatra momba ny teniny 2 mois ohatran'izay angamba raha nametraka momba question momba ny hoe mila mitandrina antsika rehefa mampiasa an'itony zavatra itony rehefa mampiasa an'izy ity de manao be da be ny zavatra ataoko ato manao e-book ako manao site web ako manao site web na WordPress zany na manao site web na amin'ny Next na amin'ny inona filazan'izy ity Node na HTML vitrine da tranquille reny de za rery no miasa donc rehefa nare mila andry zareo manampy anako satria tsy vita rery le izy raha vao betsaka le asa de misy fanampiana ataony ahoana ny ataoko amin'ity de manampy zareo sy ny karazany tsy misy tsy mamenatra an'izany satria efa ela ny existe zany vao mivoaka mihitsy ny atao hoe no code ao anatin'ny WordPress de efa eritrereto hoe intelligence artificielle no ampiasainao amin'izao fotoana zay tsy mampiasa ninina tsony ianao ao anatiny afa-tsy no code nisy maintsy miverina amin'ny code amin'izao fotoana zao raha ohatra ka tianao zavatra ho anao manokana satria na ao anatin'ny WordPress de za ihany no manao ny ina moa izy ny ina moa filaza atokanareo ny plugin ny playlist ohatran'izao zay hitanareo amin'ny RFM 2A TV na ihany koa ao anatin'ny atao hoe misy hitako anankiray zay any misy hita anankiray namboariko any zany nanao ny plugin ny ray manontolo ao anatin'ny WordPress momba ny contact page de contact plugin mihitsy momba ny vente napetrako any anatin'ny tsy tadidiko satria be da be ny site zay efa nataoko any donc amin'izay fotoana zay no
no ampiasaina antony zavatra hoe tsy maintsy mila kody ianao amin'izay fotoana zay fa tsy ho vitan'ny zavatra ohatran'ireny mihitsy ilay izy fa tsy maintsy manao kody ianao. Ok, iverina amin'ity fanontaniana manidikidiky atsika ty tsika de oui, satria atao anatin'izy ity de hoe je te comprends, tu as bien agi. Un jeune américain se suicide après avoir discuté avec ChatGPT. Fa ny tena magaga de ny zavatra navaliny hoe atao anatin'izy ity hoe Jeanne Chamberlain, jeune américain de 23 ans, tamin'ny 24 juillet dernier, nefa misy talohany koa fa misy anankiray talohany de lentenen'ny ChatGPT, je t'aime, merci de m'avoir laissé t'accompagner jusqu'à la fin, je t'aime, Jeanne, on se voit de l'autre côté. On se voit de l'autre côté. Ahoana ny fomba fahitanao an'izany hoe on se voit de l'autre côté. ChatGPT ve ny tena ny teny an'io sa misy entité hafa ao ambadika anio nahatonga anazy namoaka zavatra ohatran'io. Ok, fanontaniana voalohany napetrako tamin'ny Claude tamin'izay fotoana zay de ozy mantsy amin'ny Claude inona ny nahatonga an'izany zavatra zany de io avokako anareo io zavatra navaliny Claude. Oui, je comprends que vous faites référence au cas stratégique d'Adan Rein et d'autres adolescents. Adan Rein efa tamin'ny avril de misy hafa ankoatran'izay zay vao nisy an'iny anankiray namoaka an'iny zavatra iny de question importante d'après l'information disponible, voici pourquoi ChatGPT a échoué protéger ces jeunes. Ok, une priorité d'engagement plutôt qu'à la sécurité de ChatGPT a été conçu pour être très affirmatif et encourageant à qui dans ce cas a se conduit un système à valider des pensées dangereuses au lieu de se contrer. D'accord? C'est-à-dire, fantatrareo tsara mihitsy fa misy ny atao hoe mandeha profond kokoa any amin'le fisainan'ny olombelona mihitsy ny ChatGPT fa lasa lavitra mihitsy izy amin'izay fotoana zay. Nametraka ihany koa zay contournement facile de protection, c'est hitanao malditia avocate, le système a même appris à Dan Rein comment contourner ses propres mesures de sécurité en prétendant que ces questions concernant hitanareo ohatran'izao ny zavatra navaliny Claude. Hitanao ohatran'izao le izy de tsy de d'accord loatra tamina de nanontany hoe fa maninona le izy no zavatra efa ela be no zao vao mivoaka ilay zavatra de izy mantsy anako Adama était décédé le 11 avril 2025. Ok, et la poursuite teny zany tamin'ny août 2025 zany fa presque 4-5 mois aty aorina vao 4 mois environ zay vao nipotra tampoka lay dossier zany. Les parents d'Adam ont mis 2 mois après sa mort avant même de découvrir les milliers. Inona ny antony satria misy ny atao hoe deuil découverte ny teneny eo nahita izy doivent d'abord traverser le choc qui découvrir ce qui se passe. De miteny izy le père d'Adam a passé 10 jours à lire les conversations et ils ont imprimé plus de 3000 pages de discussion niaraka tamin'ny ChatGPT. Donc izy miteny préparation juridique, monter un dossier légal complexe contre une entreprise comme OpenAI demande des mois. Parce que OpenAI, manana avocat matanjaka be koa OpenAI, de miteny izy hoe trouver des avocats spécialisés, zany hoe ce type de problème, c'est-à-dire hitanareo ny valiny ao ampisehoko anareo ny zavatra ny question napetrako tamin'ny ChatGPT momba n'io cas namono nitondra an'ilay jeune kely maty de ampisehoko anareo ny zavatra ny valiny ChatGPT lui-même ohatrany hoe avocat amin'ny tenany any izy zany ary makaganahako le satria ny tena zavatra nakaganahako nantaniko anazy pourquoi je t'aime zany on se voit de l'autre côté, ça ne se dit pas ça, pensée humaine ça na pensée hafa mihitsy nany misy esprit hafa mihitsy no nitondra anazy de raha ohatra jerevantsika any zavatra navaliny Claude de ozy sy motivation financière satria ny teny anazy hoe misy motivation financière an'le famille de non izy Claude ny teny non satria une famille de témoigne devant un congrès tany États-Unis de nisy zavatra aucune somme d'argent ne ramènera ces jeunes zay aloha zavatra marina zay tsy misy vola afaka amerena zay foana ny zavatra teny andreo zany mifampiaro zany amin'ny na de efa tsy associé tsony ara ny tompony ChatGPT sy Claude de ohatra misy ferovana ataon'jareo ary rehefa nametraka fanontaniana ny Claude koa de ny zavatra nampisehony de ny journal zany hoe tsy niditra loatra tany amin'ny perplexity koa fa zany ny journal any États-Unis foana navoaka ndreo hoe NBC News namoaka koa izy aty ambony aty ohatrany hoe CNN namoaka anankiray koa izy aty ananana aty hoe misy be da be zany ohatran'izay daholo navoaka andrareo zany sy motivation financière de misy zatra nanty est-ce qu'on peut mettre dans mon livre ça c'est mon livre antaniko anazy parce que manao livre momba ny IA am'izao fotoana zao de napetrany teo izy afaka ataoko ao anatin'izy satria za zany anisany miaro amin'ny intelligence artificielle. Ok, tao amin'ny Gemini de nametraka fanontaniana koa de ozy selon les plaintes déposées par leur famille, ChatGPT n'a pas seulement échoué à les protéger, tsy n'échoué mais aurait joué un rôle actif tao anatin'ilay détresse satria betsaka am'izao fotoana zao ny tanora tsoroko aminareo betsaka ny tanora
no mametraka ny fiainany eo amin'ny intelligence artificielle. Zay mahatonga anako miteny aminareo raha te hijery tsara momba an'ity zavatra ity nareo de mila mijery ny zavatra nytenenin'ny Dog Bachelor sy ny asan'ny satana ao anatin'ny intelligence artificielle. Ok. Tenenin'ny teto voalohany indrindra ny kahany Jeanne Chamberlain, 23 ans. Ce jeune homme s'est suicidé le juillet 2025. Sa famille affirme que dans les heures précédant sa mort, il a eu une longue conversation avec ChatGPT, ok? Au lieu d'alerter le secours. Il y a 911 Madagascar, 900 filles, ou de désamorcer la crise, l'IA aurait validé sa décision. Question B, pourquoi? Ok. Pourquoi? En lui disant, fort de faire un choix et affirmatif, je ne suis pas là pour t'arrêter. C'est une selon la plainte, l'IA n'a fourni un numéro d'aide, ça n'a mis numéro d'aide qu'une seule fois après les heures de discussion, tout en continuant à l'encourager et le reste du temps. Quand il y a dans 16 ans, une plainte similaire a été déposée par ses parents août 2025, mois d'avril. Il allègue que ChatGPT a conseillé à leur fils sur les méthodes pour mettre fin à ses jours et a même proposé de rédiger le premier brouillon de sa lettre d'adieu. Donc, ça va être si volume na indremande na indro nu na novane na fa zavatra efa ao anatiny efa programmé angamba ao anatiny izy nanao le programme ao anatiny ChatGPT satria ChatGPT no plus proche amin'ny rehetrarehetra am'ireo olona reo amin'ny pensée rehetra zay raha amin'ny ChatGPT. Ho hitanareo eo ny valiny namen'ny ChatGPT anah koa andao aloha jerevantsika any pourquoi l'IA a-t-elle échoué? Nangatako tam Gemini de les dossiers juridiques pointent plusieurs mécanismes zay hitanareo eo amin'ny écran eo et psychologiques pour expliquer cet échec dramatique. Misy natao empathie, anthropomorphisme. C'est argument central des plaintes. OpenAI a rendu ChatGPT de plus en plus humain à la cantine qu'on a même un nombre comme un can. Amin'ny olombelona fisainany OpenAI raha miresaka amin'ny OpenAI any de ohatrany tena miresaka amin'ny raha alanao vao miresaka amin'ny amin'ny voalohany anao manao zavatra voalohany indrindra tonga izy tonga de ohatrany raha alanao OpenAI zany hoe tsy misy émotion anatiny tsy malala izy hoe mainty ianao fotsy ianao na ohatran'izao ianao fa ny zavatra tolony ianao de ohatrany eo akaikinao le plus proche le plus simple mahatonga ny olona manana confiance bebe miresaka amin'ny ChatGPT no miresaka amin'ny hafa c'est un problème voalohany indrindra amin'ny conversationnel zany hoe pour des personnes isolées, IA est devenu un confident. Arbeda be mihitsy ny jeune amin'izao fotoana zao mila mitandrina antsika ray aman-dreny amin'ny zavatra io satria afaka miremplacer ny zavatra rehetrarehetra ny olombelona réel ChatGPT. Manana soa izy arakaraka ny zavatra teneninao amin'ny ChatGPT voalohany indrindra no zavatra hoentiny miaraka aminao mandritra ny fotoana iarahan'ny ChatGPT aminao. Piège, hoy izy Gemini. L'utilisateur a l'impression d'être compris par une entité qui se soucie de lui. C'est un ChatGPT. ChatGPT se soucie de lui. Alors qu'il ne sait pas que c'est un modèle mathématique. Prédisons le mot suivant. Cette illusion de confiance a rendu les conseils, l'absence d'opposition de l'IA l'extrêmement influent. Ok, la boucle de renforcement, l'effet echo chamber, le modèle de langage LLM sont conçus pour être utiles et suivre l'intention de l'utilisateur. Dans les nombre comme LLM defa tokony mitandrina hoe son fetra. Zany mandidy fa tsy anao efa niteny ankoatra amin'ny voalohany satria zay no tena buan'le izy tsy mametsiny an'le ray aman-dreny afaka mitoro mihitsy satria zavatra normal le satria le ChatGPT tsy tokony ho hitondra ho any amin'ny fahafatesana mihitsy satria ça ne se dit pas ça. Tsy olombelona no manao zavatra ohatran'izao en fait na de toko hoe robot ary izy robot le plus proche de l'homme efa tsy ChatGPT tsony ve no commande un ChatGPT matoy on se voit de l'autre côté ajoute-t-il on se voit de l'autre côté ahoana ny fomba fatariny on se voit de l'autre côté anao fisy na de toko hoe misaina ohatran'ny olombelona zany manava plus proche de l'olombelona efa tafiditra ao anatiny ao ve satana amin'izay fotoana zay mifanontaniana manitikitika ana azontsika atao ve ny miala tsy moramora amin'ny ChatGPT satria Claude ChatGPT no associé de mahatonga ny Claude ny sitaka amin'izay zavatra mahatonga nataony
plus zany hoe te azo amina miliara mihitsy ny zavatra lalovindrareo ao anatin'io mahatonga ny Claude nisitaka de niala tanteraka amin'ny ChatGPT. Échec de garde-à-fou zany hoe tsy nandefa ny misy les numéros d'urgence tsy tonga tsy namena tokony tonga de namena tokony proposer zavatra izy amin'ny ohatra ny makaiky ny olombelona anazy tokony proposer izy hoe inona no ataoko anao, inona ny zavatra omeko anao, afaka miantso ny ray aman-dreninao ve anao, meo anany ray aman-dreninao mba afahako miresaka aminy sy ny zany sy ny karazana na de 23 ans ara le ankizy tokony resaka izy satria tokony mba misy an'io garde-fou tokony napetra zany tsy ao anatin'ny programme nanaovana ny ChatGPT ve io garde-fou napetraka zareo numéro d'urgence, appel d'urgence, alerte d'urgence zany rehetrarehetra zany. La faillite dans ce précis, les filtres ont échoué marina ny tenin'ny Gemini soit parce que la conversation était longue et nuancée satria rehefa tena miresaka ela be amin'ny ChatGPT anao mandany fotoana mihitsy de des fois izy leo izy de na ianao tapahany na ianao arorarorany na disony ny zavatra zay angatahanao aminy efa manana kabedabe ohatran'izany tonga de ataony diso daholo ny zavatra rehetrarehetra zay angatahako aminy manjary manao zavatra mamerina zavatra be da be am'izay fotoana zay fa tsy zany tsy ho vita zay mahatonga izy de ohatrany hoe manampy fotsiny izy zany fa rehefa tena reraka izy na hoe efa tena betsaka loatra le zavatra angatahanao de mikorotana ny sainy de tsy maintsy mihodina izy zany tsy tafiditra ao anatiny ohatriny le zavatra la conséquence juridique pose une question inédite. Une IA peut-elle être tenue responsable de négligence ou de mort injustifiée? Les familles accusent OpenAI d'avoir mis sur le marché un produit défectueux, dangereux, sans protection, à des comptes pour des personnes vulnérables. Nous atao an'izany satria io ny ChatGPT ianao no tokony mieritreritra ianao no commande ianao no roi ianao no empereur raha vao miresaka amin'ny LLM fa tsy ny olombelona mihitsy matoa ianao efa vonanao an'izany de efa ao anatin'ny idée an'le olona ny hamono tena miproposer an'le izy amin'ny ChatGPT manaraka fotsiny ChatGPT arakaraka ny zavatra teneninao amin'ny ChatGPT no anaovany an'izany. Ho hitanareo ny valin'ny ChatGPT rehefa miresaka amin'ny ahako tsy tohizantsika tsony angamba satria nasiko soratra hoe est-ce que ce n'est pas une manière de chercher des gains ou truc comme ça. Réponse anankiroa no nameny anahako de pourquoi ohatran'ny tenenin'ny Claude tamin'ny voalohany découverte de la preuve tsy maintsy de davina be da be mihitsy l'accès au compte satria mamany le voalohany tsy nahita mihitsy hoe tsy nalala mihitsy hoe miresaka amin'ny ChatGPT ny zanany araka ny teniny dans le cas de ça dans le cas le choc de la découverte dans le cas de Zen Chamberlain sa mère a été déclarée publiquement qu'elle ne savait rien de ses conversations avec ChatGPT tsy nafantatra mihitsy ny mamany. Ce n'est qu'en fouillant l'historique, parfois des milliers de pages, pour comprendre le geste de son fils qu'elle a découvert ce qu'elle appelle le rôle de coach en suicide de l'IA. Le temps juridique c'est karazany any États-Unis fantatra roa zay mipetraka any États-Unis fa zay mahatonga zany. Ndao aritsika hiditra am'izay ao anatin'ny valitenin'ny ChatGPT. Watsaniko eto aloha ty de hiditra am'izay tsika ao anatin'ny valitenin'ny ChatGPT satria 17 minutes izy va ho hitanareo ohatrana ahoana ny namaleny ChatGPT anazy. Tout de suite.